Mifakatrika tanteraka ny amin'ny valora fotoana indray hifanomezantsika narana ny vaovao eto amin'ny fahitalavitry matv manatitra ny Raha ary asaina hatrany moa ianao naraka atao amin'ny farany fampahalalam-baovao. Isan'ny vaovao hisongadiny ara-mofo ny momba indrindra ny dinika fampihavanana izay karakarain'ny FFKM fantatra fa nihemotra ny fahatelo faefatra ary ny fahadimy volana Mey izao moa ny fotoana hanatanterahana izany. Efa misy kosa ireo candidat nintsana tamin'ireo nametraka ny antonta taratasy filatsahan-kofitsiana rehefa nandinika sy nijery momba ny antonta taratasy ny candidat tsirairay ny eo anivon'ny CES. Isokatra manomboka rampitsy kosa ilay etsika arabaritra bazar chic izay karakarain'ny FIMA FM atao etsy amin'ny lapany fantanjahatena Mahamasina. Avy hatrany ary isika dia anokatra ny vaovao ao anatin'ny lafiny aza politika. Nasiana fihemorana ny daty hanatanterahana ny dinika fampihavanana izay karakarain'ny FFKM. Raha tokony natomboka ny alakamisy atomboka ny alakamisy roan'ny volana Mey izao izany dia nihemotra ny fahatelo faefatra ary fahadimy volana Mey ho avy izao kosa araka ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny FFKM ny Monseigneur Odon razanakolona. Riavana araka ny fantatika ary nampahalalaina tamin'ny ainao manjery ny famaranana ny dinika natomboka teny amin'ny CCI vato niaraka tamin'ny FFKM dia tokony hanomboka ny faharoan'ny volana Mey nefa no ny antony maro samihafa dia voatery nahemotra kely izy io natao amin'ny 3 sy 4 ary 5 Mey ny fotoana. Ialana tsiny noho izay antony izay satria ngamba nety hanahirana hoe sara mora mivadibadika tsy zahainy mora mivadibadika na isika fa ny anton-javatra rehetra hiatrehana nyty dinika ity ny mahatonga an'izay mba te hanana azy ho tsara isika riavana dia io ny mahatonga hoe voatery nahemotra kely ireo io daty io dia ialana tsiny amin'izay rehetra efa nandamina ny programany miaraka an'izay fa mba mamondrafo tompoko amin'izay fahadisoam-potoana nahemotra kely izay natao any amin'ny fahatelo sy faefatra ary fahadimy ny volana Mey ho avy io izany hoe afaka fotoana fohy moa izay amin'ny faraparany herinandro.